Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao alahady fa 11 volana jolay izao. Saotra an'Andriamanitra isika natra zao maraina zao izay nitahiny tokoa ary vao vela heloka. Nomboka ny herinandro avao isika, nomboka an'izao fotoana izao dia andray ny ten'Andriamanitra indray isika ary mialohan'izany efa izay vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola velompisaoranao izay tratra izao maraina izao. Misaotra anao miay anay, misaotra anay mitsimbina anay ihany koa, ary misaotra anao izay mihazona anay mandrakariva ao amin'ny lalanao. Lataka aminao izay mba hiteny manoloana anay ianao ary hankahery ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe modelin'ny alemem-panahy. Modelin'ny alemem-panahy nalaina amin'ny Matthieu 7:15-5:10 manao hoe tsy letiva ilay zanaky ny mpandrafitra. Amen. Maro amin'ireo izay mitonona ho mitady an'i Kristy no anam-paniriana, hampangina ny mpianatra tahaka ny fariseo, ary azo antoka fa iantsy hoe fitopoan'ny teny fatratra fa fandrenoana, ary rehefa namelatra ny lambany sy ny saba-dofy teny amin'ny lalana ny mpianatra dia noheveriny olon-dia sy nanao ny ohatran'izay tokony atao. Saingy hanana vahoaka eto ambonin'ny tany Andriamanitra izay tsy hangatsiaka sy tsy ho faty toy izany, fa afaka ny idera sy hanome voninahitra azy. Azo voninahitra avy amin'ny olona sasany izy, ary raha ireo izay nofidiny, ireo izay mitandrina ny didiny no angina dia ny vatolampy no hiantsoantso. Ho avy Jesosy saingy tsy toy ny tamin'ny fiaviany voalohany. Zazakely tao Betlehemy tsy tahaka ny nidirany tao Jerosalema raha nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mafy ny mpianatra ka niantsoantso hoe hosana, fa amin'ny voninahitry ny iray miaraka amin'ny andiany anjely masina. Ho foana tsy hisy anjely any an-danitra raha mibanjina ny lanitra tahaka an'ireo mponiny Galilea tamin'ny fotoana niakarany teo ambony teny teo an-tendrombohitra Oliva ireo olona masina miandry azy. Amin'izay ireo olona masina ireo dia nanaraka tsara n'ilay modely malemy fanahy no ekipifaliana manao hoe idro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika. Eo anatrehany toe-javatra toy izany no fanantenana be voninahitra toy izany ny famonjena izay nividian'i Kristy antsika tamin'ny rano toy izany. Azontsika atao ve ny tsy iloham-bava? Tsy tokony hideran'Andriamanitra amin'ny feo avy ve isika tahaka ny nataon'ireo mpianatra raha niditra tao Jerosalema Jesosy? Tsy be voninahitra noho ny azy ve ireo izay nanoloana antsika? Iza no sahandrara antsika tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra? Eny na dia amin'ny feo avo aza. Rehefa manana fanantenana toy izany isika, fanantenana lehibe ny amin'ny tsy fahafatesana ary feno voninahitra, nanandrana ny herin'ny tontolo ho avy isika ka naniry izany bebe kokoa, ary maniry fantatra ilay Andriamanitra velona ny momba ahy, manontolo ary tsy onona aho raha tsy efa feo ny fahafenoana. Toy izany ihany koa aoka isika tsy onona raha tsy efa feno fahafenoan'i Kristy, ary aoka omba ampiterahana tahaka ny salamo izay mideran'i Jehova mandrakariva mankasitraka ny noho ny fitiavany sy ny habeny famindram-pony. Dia indray isika rehefa sendra mandalo fahasahiranana dia mitanondrika ary malaina ny hideran'Andriamanitra. Ny reko dia hidera azy mandrakariva isika na amin'ny fotoana izay ferintsika hoe milamina na amin'ny fotoana fahasahiranana, satria fantatsika fa lehibe lavitra ny fitiavan'ny Tompo, mihoatra ny eritreretintsika, lehibe lavitra ihany koa ny zavatra homaniny antsika, mihoatra n'ireo zavatra efa nataony antsika, ary Andriamanitra tsy mba mandainga tokoa izy. Afaka isika saotra anao izay ray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izay mba hitaona anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanainao masina, hankasitraka anao izay ary hisaotra anao mandrakariva. Eny fa na dia manjavozavo aminay ny fitantananao anay, fa fantatray kosa nefa fa ny mahasoa anay hatrany ny tadiavinao. Aminaran'i Jesosy, amen.